avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. C'est doux, les papiers hygiéniques malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny fitonjato ariary. C'est doux, la douceur au quotidien. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Manoltranao vaovao. Trangana firetana maro no nitranga teto Antananarivo tato anatin'ny 4 ora farany nanomboka omaly alina ka hatramin'ny ariva teo. Isan'izany ny orinasa teny Ankorondrano, ny trano teny Antotapenaka sy Ankorondrano andrefana. Ny raisandreo tratra ny fahamaizana, ny fanakianana ny fomba fiasan'ny sampana mpamanjovony. Tsy mandeha amin'ny laony ny sehatry ny fambolena ho Bamangoky amin'izao fotoana izao. Antony izany tsy fahaiza mitantana ny orinasa izay nasaina ife ny rano ahafahandreo mponina mamboly. Maloto ny rivotra eto amintsika amin'izao fotoana hoy ny teknisiana momba ny tontolo iainana. Ankoatra ny setroka teraky ny fiara sy ny milina eto andrenivohitra, manampy izay ihany koa ny toron-tanety sy ny maro samihafa ka tandondoza vokatra izany ireo vehivavy bevoka sy ireo ankizy. Ary avy hatrany ny andindininy mahakasika ireo. Aterina indray ny arahaba toko lasy toko vava ho izay manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra kolo amin'izao alina izao hasaina mpanazanina anaraka izany hatramin'ny farany. Fatrangana trano mainy fanesy teto Antananarivo renivohitra no anomboantsika ny fampahalalam-baovao. Tranga firetana maromaro no tranga teto Antananarivo tao anatin'ny 4 ora nanomboka omaly alina ka hatramin'ny ariva teo. Isan'izany ny orinasa tao Ankorondrano ary trano teny Antotapenaka sy Ankorondrano no andrefana. Ny raisandreo tratra ny fahamaizana ny fanakiana ny fomba fiasan'ny sampany mpamonjy voina. Tozy ny Rina Tahiry. Tao anatin'ny 4 ora ny fanesesy ny aitrano teto Antananarivo. Nanomboka omaly alina teny amin'ny faritra manodidina ny Zital Ankorondrano. Trano fitehirizana vokatra ho ana orinasa 4 ny may. Hatramin'ny atandro teo ny fifehezana ny afo. Ny fandrombonany ny mpamonjy voina eto Antananarivo sy ny avy ao anivo ny seranam-piaramanidina Ivato ny famonoana ny afo. Iny ihany koa dia tamin'ny 10 ora teo zahay, tamin'ny 10 ora teo nandray antso 10 minitra zay dia tonga teo an-toerana. 10 minitra dia tonga tao Ankorondrano. Efa irantsika malala efa miparitaka be any amin'ny Tambazotra any. Société anankidimy no victime, misy an'ilay société anankiray izay mpanao harato fitana, misy orinasa ray izay mpikirakira resaka fiara, misy pneu sy ny tariny ao, misy orinasa izay mpanamboatra an'ireny papier toilette sy ny sisa reny tao. Nahitana fahamaizina trano ampolony ihany koa teny Tsaramasay, Ankorondrano andrefana. Tokantrano iray no niatomboan'ny afo ary nihitatra tsy voafeh. Tsy nisy nahatafa voaka entana tao an-tranony avokoa ireo rehetra mahay trano, fa ny lamba teny Ankoditra sisa. Hatramin'ny tranom-pokon'olona tokony andraisina ireo trabona azy, may ihany koa. Voaka entana izay fa simba daholo ny entanay rehetrarehetra fianaran-dranako zanako mianatra dokotera ny zanako ao anaty memoara potika sisy tsony tompoko nisy vola tao an-trano sisy tsony mafo mahazo anay ka makataka anareo mpitondra fanjakana mba hijerenay akaiky amin'izao zavatra mahazo anay eto Ankorondrano zao. Zavo mivavaka dia nandeha niantsena. Ny zanako sy ny zavikeloko ny tao tsy afaka namonjy entana izy satria mba mamonjy anjanany koa izy potika. Anay zao izy zao ny zanonay io tena tsisy raisina tena tsisy voavondro teo satria le afo ohatrany tonga dia manao ohatr'izao dia rehefa manantona tonga dia ny mitarehanao mamay be ka hoe tsy afaka mamonjy tsony na ry tsena kely mivarotana ndrika zary mbola mahay dolodolo konkoa zavatra mivarotana tao. Tsy navorainy inona ny vola ny banky tokony aloha ao may ao ny akandro anaovana tsisy tsony fa zao ohatrany sisany aty ka mba mangataka fanampisy tompo fanamtrany atsoana raha tsisy tsony zay tsisiko sy mba mangataka fanampisy zay fa mahita olona entana eto amin'ity dia zany 4 ty tena mahay tsisy raisizay mipampay antsona ela be fa mba vetivety ny pampay mba tsy mahay trango satria izy ny trangoko mihitsy ny teto akaiky le trano mahay teto
zany hoe tany am-piangonana zao dia ohatrany nanofo mihitsy nahita le baranay teo zao tsisy ny raisina fa dia ty akanjo ty sisa ny eo akoditra le to tany le trano aloha zany maromaro tena zay zao na vola na ny atoriana raha tsisy ny sakafo hoana ny fitaovam-pianatra zany dia verina zéro tsisy nino ny kitapo zao akoditra zao sisa tsisy foray daholo ny anay ny atana tsisy naratraka tsisy fa ny akanjo akoditra zao ihany fa tsisy voaraiko mihitsy dia ty satroka ty ny ana mba azoko tao mandrapatonga ny mpamonjy vona ny rano maloto avy teo amin'ny lakan-drano no nentin'ny fokon'olona namonona ny afo tazina teny antoerana ihany koa ny CPC na ny corps de protection civile trano anankiray zany no nevin'ny afo efa nisy fotoana atao amin'ny tokantrano zany efa saika nyrehatra dia napiretina zany nzay na ny sakafo tao izy dia asa izy dia nidiny trano dia ninona etomboan'ny afo nisan'ny trano ao zao nisan'ny trano may eo zao raha ny vinavinainay eo amin'ny 250 mahery eo dia tapitra may daholo ny etan'le olona aloha tsisy nyraisina trano azo aloha ny akamarony fa misy trano brika be da be koa may fa le pompier zany aloha tena taraiky be tonga dia lasa miparitaka be le deka raha tsisy an'io rano io dia le vahoaka isorana be da be le vahoaka fa tena mifarimbina raitanana zao trampokon'olona zao ty raha ndraisana anazy ary may nanome fanazavana ny teo anivon'ny sampana mpamonjy vona manoloana ny fitaraina n'ireo olona ny rehatra le izy dia samy mikropaka ny olona teto atoerana ny famonjy niezaka namono ny afo 10 minitra taorina ny pompier Antananarivo zay vao nahazo antso dia 10 minitra taorina zay zahay ny tonga izany hoe tamin'ny 9 minitra natsona ny pompier tamin'ny 9 minitra izy niala tao an-toerana tamin'ny 10 minitra ny pompier ny tonga teto dia nanao ny fomba rehetra namonona ny afo camion famonona afo fiarabe mpamono afo anankidimy zany zao nampiasaina teto tonga ihany koa ny renfort avy amin'ny corps de protection civile zay isorana andry zareo nampiasa camion anankiroa zany hoe olombelona avy hatrany amina 70 na hetsika ny atoandro teo nahitana firetana hafa indray teny Andotapenaka trano maromaro ihany koa no indray nirehatra ny fandrombonan'ny sampana mpamonjy vona sy ny fokon'olona ihany koa ny famonona ny afo teny Antoerana nisy ireo nanararoatra nangalatra tokantrano iray no very antota taratasy maro sy fananana nandritra ny fifanjevona fa maizana trano zany nahita eto aty Andotapenaka fa le zany tsika malagasy mihitsy efa mila miova ny saina fa tsy trano no may dia nentan'olona ny robaina tsy fantatsa mihitsy zany nanay zao na inona ny lasa na inona ny lasa satria ny trano no may dia nentan'le olona ny robainao fa tokony hoe mba mandomba ny afo dia akoatr'izay le popie misy dikana nasiana hoe garde zalahy le service fa garde eo tsara le service aza mba atao kaporaraka le asa inenitatsiny dia le olona koa amin'io misy manararoatra ihany fa tsy le fahavoazan'olona zany tena raha indra fa le etan'olona angalarina aomoka eo moa tsisy malala mpangala sy fa mibata dia tao inanalainareo sary teo ambany iny zao reny trano tao sisy tsy nisy ny ainana foy nisy ny naratra izay tsy mbola nivoaka ny tarehimarika ofisialy vokatra ireo haintrano ireo fatoeny izay famaizana izay atranty tonga eny anivony Roatrabona izao ariva izao ireo fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana notarihiny mpiara-mitarika ny fanavaozana Repoblika sy ny BNGRC ary ny commune ho an'ny teny Akorondrano andrefana ao amin'ny masera Roatrabona no iraisiny na Vonjimaiky noho ny famaizany tranopokon'olona ao amin'ny fokotany kosa ny Etsy Andotapenaka anampy amin'ny alalan'ny BNGRC ny fanjakana hoy ny fanazavana androany nandritra ny fidinana ifotony ny ariva teo fanampy fanazavana dia tonga io ariva io dia aveo anivony fanjakana fohy be soana ihany koa ny aveo anivony BNGRC izay nitondra ny voatsarambony tanana ho fanampiana ireto vahoaka eto anivony fokotany izy misaotra indrindra tompoko fa ny vohikava tokoa no mahatratra ary zao no tena hitanana hoe ray vatsirainy sika malagasy ampiana izay tonga eto aloha amin'izao ora izao dia ao ny vary ao ny menaka ao ihany koa ny voamaina ao ny vilia ao ny sio zany kojakoja eo anivony kojakoja an-dakozia zany no tonga aloha amin'izao ora zao dia tsy sakafo izay
hoan'izy ireo amin'izao alina izao sy ho amin'napitso satria tena tsy nisy azo sarotana itsony na dia vilany iray aza dia tonga ihany koa moa ny vilany nisokafana tanteraka ny baraboky tany aloha andraisana an'izy ireo satria misy amin'izy ireo a tsy manan-kavana tsy manana hoalea dia najanona aloha eto anivon'ny fokontany manam-pahitan'izay vahaolana ho amin'napitso fa lafim-bavao afa mihitsy sy ny faran'androany fempotoana napetraky ny filoam-panjakana anendrena ireo minisitra andrafitra ny gouvernementa vaovao tsy tanteraka ny fizanty ny andro ny mpanara-bavao ny amin'ireo anarany minisitra iara-iasa amin'ny pré-ministra Rajonarvelo Eritsalama anono ny famaron'ny ireo anarana voaray ve no mampiisatra ny fanindrena hoy ny mpanara-bavao ary ho fantatra raha oviana ihany koa mandrapivoaka ny anarareo minisitra araka izany fampandehanan-draharaha no misy eto amin'ny firenena ny vahoaka miandry vahaolana momba ny jiro sy ny rano ny fandriam-pahalemana ny fampianarana ny sehatry ny fahasalamana sy ny maro hafa hita ny firosoa ny fanjakana amin'ny fampiarana ny tantandalana hoy ireo vahoaka ny foto izay nanao hetsika tamin'ity fiafarany ny herinandro ity tahaka izay ireo hifanandrin-dalana amin'izany ny amitrahana ireo olom-boafidim-bahoaka amin'ny toerany ka andraisana fepetra ho amin'ireo lany tamin'ny alabato fanampy mpanazavana ampanjakao amin'izay le safidy vahoaka to ahoaka zay tena lany ny hitondranay fa tsy olona napetrapetraka fotsiny zany tompoko ny fandrinay avy any ambanivohitra izay vahoaka avy any ambanivohitra zay somonay tena zao hoe iady ny fahamarinana fambahagalao a ho anazy rehefa tena hita ny fandresana satria nahoana teto amin'ny distrika dia nitarika mbola nandresy izy tany amin'ny faritany dia nandresy izy fa tany amin'ny asesa vao namatika amin'ny raharaha inona moa tompoko dikan'izany a ny herin'ny fanjakana nisy tamin'izany fotoana zany ny jorotsika eto dia hiady ho amin'ny fahamarinana marina tiaveo iza miala lova mihetsika ny eo anivon'ny fokotany anesorana ny sefy fokotany komina maro eto Madagasikara ihany koa no nanao hetsika tatoato ho fitakina ny anesorana ny ben'ny tanàna noho izay lany tamin'ny fomba tsy mazavazava nisy ireo ben'ny tanàna efa nametra-pialana toy ny tao manjakandrena vokatra izay itsy vahoaka izay misy koa ireo manohy ny asany andavanandro ary mifanindran-dalana amin'izay ny etsik'ireo vahoaka toy ny tao amin'ny komina Ampangabe distrikany Ambohidratrimo sy amin'ny komina maro eto Madagasikara ho any ao Moramanga ny solombavam-bahoaka no taken'ireo vahoaka andraisana fepetra noho ny fifidianana no tanterahana tsy mandeha araka izay safidim-bahoaka izay tsy navela hiteny isika malagasy fa lasena ny lefitra tsika netsy resy vetakena-potsika tompoko tsy volaka fahana-devitra tonga ny fotoana hijoroana izao a noho ny antsonareo dia nijoro izahay miantso tsy mijanona ny olona fa aza ianareo a manaiky an'izao tsy fiazo lena izao ny atsika ny maika dia izao hoe izay deputelany vahoaka marina no apetraka satria diso fanatanana ny vahoaka ianareo ane no voindrindra satria raha lanteny deputetsika lanika tapapetraka somatsara taty aminareo angeny fampadisoana ny totony fotoana fanadiovana izao miangavy anareo amin'ny teny mera-pirenena miangavy anareo amin'ny ACC miangavy aminareo amin'ny filoam-pirenena mitarika an'izao fanabota-pirenena zao afolo firenena amin'ny olona tahaka izany eto zay dia mitaky ataovy ny tantandalana apetrao ny deputenay zay laninay tafomba ara-dalàna ankoatra ny any Moramanga isan'ny mitaky ny anoloana PDS an'ireo ben'ny tanàna lany tamin'ny osika ihany koa ireo tanora ivondronana ZNZ zay grek sy ireo fikambanana samihafa ao amin'ny distrikana Antananarivo Atsimondrano manentana ireo kandida ben'ny tanàna izay niara-ny alabato mba hamerina ny fitoriana eny amin'ny fisarana mahefa mba hanjakan'ny safidy-bahoaka mangataka fisiriana manokana izay ho an'ireto komina Ayainy no isiny kolikoly sy ny tsy fangararana toy ny Andorano fotsy Bongatsara Anosato andrefana Soavina tsy afa Ambalavao ho fanajanana fangararana eo amin'ny fitantanana dia miantso ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna amoaka ny tato tsarabolona ary atao petadrindrina izany miantso ny fitondram-panjakana izay anoana anay hiary ny tsirariny sy ny gaboraraka fa hiaraka iady isika mandringa ny fampandrosoana sy ny fanovana tiana atao raha mbola misy ireo olom-boafidy zatra ny lalandririna sy tia kolikoly ary manampatra fahefana raha ny fanahy an-kevitra hatrany
antony aneran'izy ireo ny mpitondra ankehitriny hijery vaholana momba izay. Fahazo any distrikeny Soalala indray sika ao anatin'ity fampahalalam-baovao manaraka ity. Fanadinam-panjakana feno kolokolo no nanjaka tao amin'ny distrikeny Soalala. Nandritra ny fitondrana izay nisy teo aloha iny taletsekoly iray avy any an-toerana. Eo ihany koa ireo fandrahonana mahazo ny mpampianatra raha ny fanazavana. Mangataka ny alina ireo mpikambana Irmar an-toerana izy ireo mba hanadiovana ny rafitra vaovao izay hitondrana ny firenena. Fanampanazavana. Manjaka ny kolokolo sy ny katranotrano amin'ny fanadinam-panjakana BEPC sy baccalauréat ao amin'ny distrikeny Soalala nandritra ny fitondrana teo aloha ny fanambarana avy amin'ny talensekoly any an-toerana. Tsy izay ihany fa mande ihany koa ny tsindry mahazo ireo mpampianatra avy amin'ireo mpanarady ny fanjakana teo aloha raha ny fanazavana. Sy mba tanteraka ny sehatry ny fanabeazana ka manao izao fitakiny izao izy ireo dia ny alana ireo mpanarady ny Irmar ao an-toerana mba hanadiovana ny rafitra vaovao izay hitondrana ny firenena. Tafiditra ao zany fanoloana ny chef Cisco sy ny proviseur ao Soalala ary ireo mpiray kombakomba amin'izy ireo. Tsy fahombiazana tanteraka indrindra eo amin'ny fanadinam-panjakana izay tena tana ireo tompona niraikitra mikirakira izany eo ambany fitarihan'ny lehibe ny mpampianarana na ny chef Cisco ny Soalala ny proviseur ny lycée izay mianraikitra ny fanadinam-panjakana eo amin'ny BPC baka dia azo lazaina fa tena ao anatin'ny kolikoly ao anatin'ny fanaporetana ireo mpampianatra ao anatin'ny fanjakazakana noho ny maha mireharehanareo amin'ny fitondrana teo aloha ka dia eto dia manao atsoavy mba hialanareo hanosolonanareo mba ho fanadiovana amin'izao rafitra vaovao hitondrana ny fanjakana izao. Misy ireo milaza ny tena no mahita hita an-toerana raha ny fanazavana efa natsangana ny KMT na ny komity mpandrindra ny tolona ao Soalala izay natsangana nandritra ny hetsika fitakina. Anisan'ny fangatahana izy ireo ny mba ampahafantarana ny fanony vandrafitra an-toerana raha misy mba tsy hisongolona ny ireo manao azy ho tompo-tanàna. Misy ny vokatra nataon'ny fijoroan'ny fitondrana vaovao fa ilaina ny fanohizana izany fa ihany koa ny fanamafisana ny ezaka efa natao hoy ny fanambarana ireo antoko sy fikambanana maro samihafa eto Madagasikara. Nazava ny fitakian'ireo mpitolona manerana ny nosy ny taky ny fanovana amin'ny tsaratsara kokoa ka tsy tokony hivona amin'izany ny mpitondra raha ny fanohan-kevitra. Fanampanazavana. Ny raradraraka ny fanambarana hatramin'ny joroan'ny fitondrana vaovao tarihin'ny colonel Michael Randrianirina na avy amin'ny antoko politika io firaisamonim-pirenena sy fikambanana maro samihafa eto Madagasikara. Niarahaba ny vahoaka malagasy afaka tamin'ny zadina. Niarahaba n'Andriamatoa filoham-panjakana colonel Randrianirina Michael sy Andriamatoa prime ministre Razao Narvelo Harinsalama. Manohana ity fitondrana teteza mitaty zahay hitarika amin'ny fanovana tokoa ary vonona hiaro hatramin'ny farany ny tolom-bahoaka izay niandrandra ho avy sarasara kokoa hatrany. Mizory zahay hifanampy sy hanaramaso ny fanatanterahana ny asa fanovana indrindra aty amin'ny faritra Simasinanana sy aty amin'ny distrikany Vondrozo. Sa isika maika hanovany ampiso. Isan'ny angadina nanana sy vinahitana fanananova ny tantaran'i Madagasikara tao anatin'izay volana izay ireo tanora, tao ny Jeune Zaid, ireo mpianatra eo amin'ny ivony ambaratonga ambony sy ny maro samihafa. Fanjakana vaovao izay nampiseho fahasahina fa avononana mpiatra ny tany-tandalana raha tsy laza afa-tsy ny fanesorana ny zoom-pireneny Andry Rajoelina hoy ny fanazavana. Eo anatrehan'ny toetra raha misy amin'izao zany amin'ny fandraisan'ny filoham-pirenena amin'izao ny fanapaha-kevitra momba ny le tenentsika hoe le mpandraharaha lehibe eto Madagasikara sy momba ny fanesorana ny nationalité ny filoha teo aloha. Eto moa zay tonga dia mankahiry anazy sady mba haionina le filoha teo aloha satria ny olombelo anankiray tokony hoe nana nationalité anankiray na izy misafidy ho malagasy na izy misafidy ho frantsay fa frantsay ny safidiny dia mahaiza izy mionona maha frantsay azy. Fa roa fanaraka an'izay momba ny mpandraharaha Mamora Vatomanga tsy dia miditra lalina amin'iny zay fa hanokatra lalam-barotra vaovao an'i Madagasikara, hanokatra concurrence mba hisiany asa misokatra betsaka zay mahatonga any amin'ny teny hoe tsy mangataka asa zay amin'ny président fa ny angatany amin'ny président dia hoe mba ho raisy ny hevitra avy aty aminay hanolo-kevitra anazy zay mba tsy
asan'ny problème malagasy satria zay le sourcean'ny problème jirama dia tsy fisinasa zay nefa manana solution amin'ny asa eto Madagasikara. Mijoro ny GZ ary vonina iaro ny tolona natao teny an-kianja manome tolo-tanana ho azy ireo ihany koa ny Jeanne Y+ ahatratrarana ny tanjona raha ny fanazavana tranty. Ny fitondrana teo aloha izay namotika ny sehatry ny fandrarahana fa ihany koa tsy nandrisika ireo mpandraraha vahiny ampiasa vola eto Madagasikara. Amin'izao fotoana ny fanovana sy fampiarana ny tany dandalana izao naneho fahavononana izy ireo hitondra ny anjara biriky ho fampananana azy sy ny tanora. Ny arahana ireo antoko politika firaisamoam-pirenena sy fikambanana samihafa nanao fanambarana fa fotoana ny fanomezan-tanana sy fandraisana andrakitra izao ananana ny ilay Madagasikara tsaratsara kokoa raha ampitso. Nanatanteraka fivoriana ny fivondrona be ny fitanterana manerana ny nosy manoloana ny tsy fahombiazana sy ny kitohitoana ataon'ny fitondrana teo aloha toy ny fampizarazarana ireo mpitatitra hatramin'izay manohana ny fanovana rafitra ifotony anatsarana sehatry ny fitanterana izy ireo raha ny fanazavana. Iaraha mahalala moa zany ny toejara eto amin'ny firenena ka noho izany dia nanao fivorimbe ny mpitatitra manerana ny nosy ary ny antiteny rafitra ny fitaterana rehetrarehetra fa izahay dia efa lao ny tsy fahombiazana sy tsy fisiny firaisakina indrindrandrindra fampizarazarana anay mpitatitra hatramin'izay. Hitanareo tsara reo olobe ny fitaterana rehetrareo aratrany amin'ny faritany tonga teto ka noho izany dia eto zay miteny fa izay dia momba an'izao fanovana zao zany hoe fanovana rafitra ifotony anatsarana ny domaine misy anay dia ninona zany fa ny sehatry ny fitaterana. Dia iny vaovao indray no hoentsika amin'ny sento vetivety ao anatin'ny doka fohy mbola maro ireo vaovao misongadina hoentina amintsika afaka fotoana fohy asana mpanazana ianao tsy saraka aminay. Benzol, la référence en lubrification pour les professionnels. Compressol ISO 46, l'huile compresseur conçue pour la longévité et le rendement de vos équipements. Hydroforce ISO 32, une huile hydraulique fiable, même dans les conditions les plus exigeantes. Benzol, la qualité au service de vos machines. Disponible dès maintenant chez Ocean Trade, au sein d'Agro-Industrie. Avec Agrimerine, donnez vie à vos projets agricoles. Remorque 5 tonnes, fonctionnelle et efficace, idéale pour les petites exploitations. Remorque 6 tonnes, polyvalente et résistante, parfaitement adaptée à tous les travaux agricoles. Remorque 10 tonnes, solide et endurante, conçue pour les charges lourdes et les longues journées de travail. Des remorques conçues pour durer, pensées pour vos performances. Agrimerine, la fiabilité au service de votre productivité. Disponible dès maintenant chez Ocean Trade au sein d'Agro-Industrie. Salame, hanaovy papier hygiénique amin'ilay tsara nefa mba azo azo mividina azafady. Misy amin'ilay mety aminao mihitsy ato. Ilay papier hygiénique vaovao sedo, malefaka tsara kalitao. Nefa 700 ariary fotsiny ny vidiny. Tsara kosa zany a. Neny lany papier. Tia e. Ampiasa ny papier hygiénique vaovao sedo, double épaisseur, manadio kokoa. Mitroka tsara amin'ny malefaka be nefa 700 ariary fotsiny. Sedo, lay papier hygiénique malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary. Hitanao any amin'ny faritra mahazatra anao. Sedo, la douceur au quotidien. Wayo! Atavy mamiratra fidiran'ny mpianatra amin'ity e! Ararao balika homme 40+. Mandeha amin'ny herin'ny masoandro, misy jiro LED matanjaka afaka mamahana finday. Balika homme 40+, manomboka 700 ariary isanandro fotsiny. Sady lera ho 3 ariary mipetra-bola voalohany. Nidina 219 000 ariary monja kosa ny vidiny raha aloha indray mandeha. Misy fiantohana 2 taona. Balika mamiratra no avoko. Décrasse, manala crasse. Décrasse, manala crasse. Yana tsy manakery crasse. Mampiasa décrasse. Tsy misy loto tsy afaky ny décrasse. Décrasse. Zay décrasse
Tsy tavaverina soma tsara to anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao indray sika amin'izao fotoana izao. Averina trany araba tompoko lahy sy tompoko vavy mbola sainam-panajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Maloto ny rivotra eto amintsika amin'izao hoy ny teo anivon'ny teknisianina momba ny tontolo iainana. Ankoatra ny setroka teraka ny fiara sy milina eto andrenivohitra, ny doro-tanety ihany koa no mahatonga ny fahaloton'ny rivotra hoy izy ireo. Vokatra izay tany domodoza ny fahasalaman'ireo vehivavy bevoka sy ny ankizy raha ny fanazavana fanadidina no tateriny gabain aloha. Velo taraina ireto tantsambo sasany fa ambany dia ambany ny ao anaty vanim-potoana mampaloto ny rivotra isika eto Madagasikara izao fa indrindra aty amin'ny tanàn-dehibe miteraka voka-dratsy ara-pahasalamana izany hoy ny fanazavana. Volana septambra, oktobra ary novambra ny izay hoe pikina pollution de l'air zay ao anatiny tanteraka zany tsika zao sesiky ny fiara izay mivezivezy ety tanàn-dehibe ary ireo sesiko ireo indostrie ireo. Tsara ny manamarika fa tsy voatery hoe eto Antananarivo fa avany amin'ny faritra. Dia eo ny doro brika, eo ihany koa ny doro tanety. Izy ireo atao hoe olona marefo zany ao anatin'izay. Dia ny olon-dehibe zany voalohany indrindra. Eo ihany koa ny ankizy sy ny vehivavy izay mitondra voaka. Araka ny fanazavana tompony andraikitra teo anisan'ny miteraka ny fahaloton'ny rivotra ny doro-tanety. Nalamafy zany ny fikamanana sy hoimbonana mampiray angavokely izay mpiaro ny ala ao angavokely. Mandalo antsika amin'izao dia na ny rano ara dia tsy sarosaro ny rano tonga ao angavokely. Nefa taloha dia afaka anena tamin'ny rano ny mponina tao ary izao fotoana fanetsana mihitsy izao nefa dia sahirana mponina amin'ny famafazana ketsa. Dia ny rivotra lazaina teo efaka hatramin'ny herintaona tamin'ny toerana iny dia tena potiky ny doro-tanety. Dia izay ihany koa manao fitakiana amin'ny anaovana ny étude d'impact environnemental ny toerana satria tsapaneva be da be simba ny ala eo ny fitrandrahana everina fa tsy aradrariny. Eo ihany koa ny fahampitehana sy ny sisa. Dia manao fitakiana ihany koa zahay amin'ilay voalaza 300 ny ala angavokely dia isan'ny ala mitahirany alan'alamanga nefa raha mandalo antsika rehetrarehetra dia mahita fa tena efa ringana ary vato silasilam-bato isany tena tazana amin'ny ilany atsimo iny. Miantso ny tompony andraikitra voakasika ny fikambanana soimanga anamafy ny fanarahamaso ny ala sarobida ao angavokely ary ihany koa ametraka ny vondron'olona ifotony ho ara-dalàna ahafahana iaro an'ity ivotoeram-panofanana ho teknisianina ny ala ity. Misy nezaka fa tsy ampy ho fikajina ny tontolo iainana raha ny fanazavana. Tokony isy planina mazava ho tratrarina anatin'ny fohy, antonony ary lavitrizaka. Tsy mandeha amin'ny laoniny ny sehatry ny fambolena ao Bamangok any amin'ny faritra atsimo andrefana amin'izao fotoana. Anton'izany ny tsy fahaza-mitantan'ireo orinasa nanankinana ny fitantanana ny rano sy ny tany amin'ny toerana hoy ireo mponina fanampanazavana. Tany an hektara maro no tsy mbola misy fambolena ao Bamangoky ao amin'ny distrika ny Morombe amin'izao fotoana izao noho ny tsy fahatongavana rano manondraka ireo tanimboly ireo. Raha ny fitarainan'ny mponina voalaza fa tsy nanao ny asany ara-dalàna ireo orinasa nanankinana ny fampandehanana ny rano ao Bamangoky ka mangataka ny hanoloana azy ireo ny avy eo anivon'ny cellule de crise. Roa zany misy gazoaly amin'ny fanjakana bakany dia bakao hoe misy tômôbily mangalatsy azy ao hitany maso dia tsy mandeha amin'izay le rano tsy mamboly le vahoaka. Nefa la voalio ka mamboly janvier avy siklony potiky vary potiky atsika toliara toy potiky Madagasikara. Bamangoky no avokavoko toliara atao hoe avokavoko Madagasikara. Nefa rano am'izao misy mialy le fotoa fahavaratsy fa ilitsy. Donc zany mangataka koa mba ho rava malaky io projet mitantana rano bevoa io. Mba ho rava io fa hosolon'ny prédi OMC Oloafa raha district Oloafa. Ankoatr'izay mangataka ny hanafoanana ireo komity misahana ny fizarantany ihany koa ny avy eo anivon'ny cellule de crise noho ny tsy fahaiza mitantana sy ny tsy fisiany mangarahary tamin'ny nametrahana azy ireo. Le quatre io zany comité d'attribution des terres. Io zany najorin'ny mpitantana mpitondra toliara eto gouverneur izarantany nefa olo tsy nanao topo tsy mahay asa domaine fa olo tsotra tegna. Ary tsy le olo tiany vahoaka ro teo fa olo tiandrozy. Porofo tantanandava ao nisy kady tsy finilinay tantanandava village ny halandrozy satria tsy piretsy kombakomba amindrozy. Porofo se fokotany Thomas zay ny membre-ny kady lafa tsy mety ndrozy kombakomba ny roandrozy fa olondrozy ao reo ka ireo mamarotsy ny tany amin'ny tsy tompony io mizarazara azy io tsy hay ny asany. Ka zahay zany mangataka amin'ny fitondrana vaovao zao koa mba hiverina amin'ny tompony ireo tany
ny bodobodoiny katy avao ny bodobodoiny fitondrana zay magniraka ny katy agny io zay ny gn'antony fananao koa zahay tamin'ny voalohany hoe esory tao le io miheo fa magnapoiny an'igny tany igny atreto mbola misy tompotany misy adimy no voatana amponja manoloana ny disadisa aobamangoky hoy ny avy eo anivony sele de grise ka angatahan'izy ireo ny hamotsorana ireo rehetra voakasiky ny raharaha aobamangoky fa iazo ny majanga indray sika eo anatin'ity fampalalam-baovao manaraka ity nivoaka tamin'ny fahanginany ireo tatsambo ao majanga ary mitaky ny ampiakarana ny karama no mihoatra ny roety sy ariary akoatra izay mitaky ny fanajana zono ireo tatsambo manoloana ilay raharaha sambo AW ihany koa ny fianakaviana Anja Robert velo taraina ireto tantsambo sasany fa ambany dia ambany ny karama raisin'izy ireo ka manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana vaovao eny amin'ny tokony hijerena akaiky ny mahakasika ireto tantsambo ireto fa mijaly tsy misy piaino ny fitarainan'izy ireo hatramin'izay karama marain zany tena ambany dia ambany nefa ny droit takina amin'ny maraina voalohany anao mila mianatra tsainganao amin'ny PMF lafo be droit fianarana lafo be droit fangalana taratasy amin'ny APMF orika rehefa azonao ireo taratasy ireo karama ambany dia ambany karamany plongeur any amin'ny restaurant re mbola lafolavitra mihoatra ny karamany marin ke zany mahatonga zay mitahako hoe mba jery asio fijerena manokana re zay marin fa marary anay loatra zavatra mahazo anay amin'le karama raisina ambany orika droit efaina lafo be resaka fiainam-pianakaviana aloha tena marefo dia marefo nao mampiana janaka anao eo amin'ny école mpanjakana ary fa menimena zay olo mianatra anao mampianatra zanaka anao amin'ny école privé karama raisinao ambany fiarina tsy zarizary zara raha misakafo ny any an-trano voaterina tsy maintsy mitsakaraka asantselyka hafa koa le vady aman-janaka zay vao afaka mivelona ohatran'olo jiaby manamafy ny olana ireto tatsambo ireto ihany koa ny tranga zay niseho ny amin'ny tsy fahitana ireo tatsambo niaraka tamin'ilay sambo AW tsy hita nanomboka tamin'ny 7 ny volana jona 2020 sy 2020 raha niainga avy teto Mahajanga iazo ny Komoro tamin'ny 14 ny volana jona zany ty zavatra ty ny APMF dia niteny taminay mihitsy hoe le sambo tsy dobo fa mbola anatin'ny mitady ny fanjakana midika izany matoa mbola mitady ny fanjakana dia mbola any ny havanay tsy hainay na maty na velona fa ny antony nitenenako hoe velona ireo havanay ireo dia tsotra fotsiny tompoko irinay le havanay tonga ty velona zay tompoko tsy mila ady aman'olona tsy ty ady fa kosa ny zony havanay no takinay eto mitaky zo zahay mba jereo manokana reny havanay reny ilaina fanadiadiana lalindalina kokoa araka izany ny fiainany tatsambo amin'ny ankapobeny eo ny asa fa indrindra ny karama eo ihany koa ny fikaroana ilay sambo AW izay ahitana mpandesy tatsambo mandidina ny 3 Ututusaina ni ala tifaina beful ni volana Novembra izao ny fitaoam-panamariana ny fahafolo taona ny arahany fiangonana FJKM Ambohimamory malala Orimbato tamin'ny mpitandrina etsika maro no tanterahina anatin'izany hoy ireo mpikarakara entina hanomeza amboninahitra an'Andriamanitra fanampanazavana ho antsika zanaka Ambohimamory rehetra na eto atoerana na any ivelany fotoan-dehibe ho an'ny fiangonana io satria folo taona ny raha masa tamin'ny ray aman-dreny mpitandrina sy ny fiangonana dia zay no ankalazantsika an'io amin'ny fotoana io koa dia ho hitanareo zanaka pelezana fa hotokanana ny herin'ny androany lay tohatra fanamboarana ny tohatra dia ho hitanareo fa tongavan'ny fotoana io ny toloteny kosa dia ny président synodal teo aloha zay lasa talehan'ny sekoly fanomanana izy amin'izao fotoana izao izy no hitorony tenin'Andriamanitra dia izy fiaraha misakafo rahatsika menakavy sakafo mpifaliana noho ny fahafolo taona fiara-miasa zany no tanterahantsika rehefa vita ny fanimpom-pivavahana.
mpilomano ny club mandrafitra ny ligue paritra lomano Mahajanga no sitraka ny fampiofanana waterpolo na lalao baolina anaty rano izay nentiny teratany vahiny matianina amin'izany lalao feno taranja waterpolo ary mampiray ireo mpilalao azy no izy atao miaraka hoy ireo mpandray anjara. Ireo ankizy mpilomano ao anatin'ny kluba mandrafitry ny ligue paritra ny Lomano eto Boeny no nisitraka ny fampianarana ity taranja vaovao antsoina hoe waterpolo na lalao baolina ao anaty rano ity. Teratany vahiny avy ao amin'ny Nosy Mayotte matianina amin'ny sehatra io no nizara ny traikefa ny teto na ho an'ireo ankizy na ho an'ireo mpanazatra. Fampiroboroboana ny tontolon'ny Lomano ity fampianarana taranja vaovao ity ary lasa mampiray ireo mpilomano izany no izy taranja sokajy hitambarana. Fampiraisana zay aloha zany tena zava-dehibe dia amin'ny masport complet anazy zay ihany koa dia mampitombo ihany koa ny performance ny ankizy le izy satria misy travail spécifique be dia be ao anatiny misy musculation be ao dia mifameno zany fameno amin'ilay natation sportive le izy sy janona eo fotsiny zany zay fa ampiofana ary ny tanjona moa zany amoaka ankizy anao an'izay Jeux des Îles amin'ny 2027 zay ataoko any ohatrany hoe démonstration le izy fa irariana zany hoe mba manana solotena zany indrindrindrindra ny eto Mahajanga satria ny eto Mahajanga zany no voalohany anisan'izao. Isan'ny taranja iray miroborobo ny Lomano na eo amin'ny sehatra nasionaly io na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena saingy ny tsy fisian'ny dobo filomanosana no tena olana fototra ho an'ny eto Mahajanga raha ny fanazavana. Sehatra ny natation zany tena olana raha eto amin'ny faritra Boeny aloha surtout à Majunga dia ny resaka piscine foana. Raha malala ny piscine Saint-Gabriel sy ireo hôtel privé sasatsasany ihany no afaka anaovana an'izay fanazara-tena zay. Nefa na dia zany ary moa zany miandrandra foana zahay ny fahavitana piscine izay ataontsika hoe any fitondram-panjakana ka ahafahana na ny ligue na ny ireo club rehetrarehetra zay manao entraînement amin'ny atsakany sandavany. Ny ray aman-dreny ny club ary ny ligue ny Lomano no miezaka mitady ny vahaolana amin'ny dobo filomanosana amin'ny fanazara-tena ho an'ny mpilalao eto Mahajanga izay anaovan'izy ireo antsoavo hatrany ny amin'ny tokony isian'ny dobo filomanosana natokana ho azy ireo avy amin'ny fitondram-panjakana. Vonina araka izany ny club anohy ny fanazara-tena ho an'ireo mpilalao mandrafitra ny ekipa ho an'ity waterpolo ity izy ireo raha teo dia efa nisy ny fampitaovana toy ny baolina sy ny bonnet. Dia iny vaovao indray no hoentsika manakatona ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao. Isorina anao tompoko lasy tompoko vavy nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoana anao ho an'ny raha pitsyondray felo matompoko. C'est doux, les papiers hygiéniques malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny $700. C'est doux, la douceur au quotidien. Hernandez assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à Hernandez. Vous a présenté Mais Vavo. Avec Yassi, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.